dia isoratsean'ny tompo ny amin'ny fotoana nafatsika niaraka nanompon'ny tompo tamin'ny alalany hira teo izay. Zao tsika dia iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra. Eno tsara ty teniko ity. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika, amin'ny maha-kristianina antsika, tandremo ny matahotra, tandremo ny manahy, tandremo ny mitebiteby amin'izao vaninandro izay efa vaninandro sarotra izao. Tandremo, tena tandremo. Satria amin'izao vaninandro izao mihitsy no tian'Andriamanitra anavahana ny olona manompo azy sy ny olona tsy manompo azy. Tahaka ny mpiompy manavaka ny ondry amin'ny osy. Tahaka ny mpamboly manavaka ny vary amin'ny tsiparifary. Dia mitovy amin'izany mihitsy hoe amin'izao vaninandro izao
no avan'andriamanitra ny olona manompo azy sy ny olona tsy manompo azy. Mety amintsika dia ny matoky an'andriamanitra foana. Amen na ka manoloana ny fanaovantsika ny ampahafolokarena dia tia nanao foantsika tsy vaky amin'andriamanitra. Manoloana ny fanaovana fanatitra dia amatsy ny asan'andriamanitra foana itsika, amatsy fanjakan'andriamanitra foana tsy miova. Tsy manaiky resiny zavatra ratsy hita ny masotsika isika na manaiky resiny zavatra ratsy eny misofintsika. Sa tsy zany ve? Ka dia anao hira anankiray isika ao anatin'izany dia mandrosotsika mitondra ny ampahafolokarena ety anoloana ary tatazana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika mazatra tompoko. Alefary mahazo mandroso isika. Za
Halleloia. Dia tompany hoe atateraka ny voasoratra fa raha nanefa ny ampahafolokarena anao dia zao ny voasoratra ato hosokafa mivaravarany lanitra. Ary raha nanome fanalitra anao dia mbola zao ny voasoratra ato fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka tolotra eo ampofonao. Ho tanteraka amintsika rehetra anie zany. Mazao ny toerantsika tompoko ianareo ato ankoa mazoa toerana. Tonga amin'ny fotoana izay anambarana ny tenin'Andriamanitra isika. Izay voalaza amin'ny Baiboly hoe herin'Andriamanitra amonjena izay rehetra mino. Herin'Andriamanitra anasitranana izay rehetra mino. Herin'Andriamanitra hitahiana izay rehetra mino. Halleloia. No zany amin'ity androandroany ity, raha misy aminareo marary dia aza miandry fametra-tanana na vavaka manokana fa anaty fotoana izay anambarana ny teny dia afaka nositrana ianao. Tsy indray mandeha na indroa na intelo fotsiny no nahitako olona nositranin'Andriamanitra to anaty fotoam-pivavahana tahako izao. Ary anisan'ny mampahery be aza ny mandeha fa na dia amin'ny alalan'ny televizion, amin'ny alalan'ny radio no andrenesan'ny toriteny atao dia tonga any aminy ny herin'Andriamanitra manasitrana, ny herin'Andriamanitra manafaka. Halleloia. Amen. Tsaroko zao nisy ramatoa anankiray izay nanatona mihitsy izy nijoro vavolombelona fa to anaty fotoana nanambarako ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny radio no nanasitranan'Andriamanitra azy. Efa nambarako taminareo izany fa io vehivavy io iny tanany iny zany nisy fery be dia mitatenana dia efa nisy olotra, efa nisy biby mihitsy. Dia to anaty fotoana nandrenesan'ny toriteny nataoko no eniny fa tena nisy herin'Andriamanitra nanasitrana azy. Gaga izy tsy hitahitany to anatin'ny herinandro tonga dia maina le fery tamin'ny tanany. Amen. Dia nitady mihitsy io ramatoa io hoe tsy maintsy miona amin'izao paster zao aiza ny hitako azy, aiza ny hitako azy. Dia ndray andro ny toriteny tao amin'ny tsenany Harivomamo ka nalefa ny olona tamin'ny alalan'ny radio fanasana hoe ho avy toriteny eo amin'ny tsena io ny tenako dia eniny dia niazakazaka izy tonga teo mba hanantona hitantara ijoro vavolombelona ny amin'izay fanasana izay. Ka hoy aho hoe androany ho anaty fotoana anambarako ny teny ho sitrana ianao izay marary. Ianareo any tokantrano ihany koa manaraka zao fotoana tsy vesy sari-patarina izay tsy fantatrao. Jehovah Andriamanitra, ilay tompon'izao rehetra izao, ilay anarantsika zanak'olombelona, izy no miteny eto hoe antsoy aho. Zany hoe manentana antsika fiangonana, manentana antsika olona rehetra, mandre zao afatra ao Andriamanitra hoe avy ianareo iantso ahy. Fa raha iantso ahy ianareo dia ho valiko i Andriamanitra. Ary zavatra lehibe sy sari-patarina tena hoe tsy takatra saina maneritreritra ao no tanterako aminao i Andriamanitra. Satria zay ny tena nataon'Andriamanitra andao hiteka ho fisaorana azy isika. Lioka indray toko fahavalo folo andininy fafito sy ny fahavalo. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va zay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitarendretra va izy. Andininy fahavalo. Lazaiko aminareo fa omeny rary faingana izy. Amen. Jesosy indray eto no miteny. Jesosy lay mpamonjy ity zao tontolo zao ity, lay mahatotona ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana, lay nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana. Izy no miteny, manamafy ny teny nambarany rainy izy. Hoy izy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Dia zao ny teny andiny fafito. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va. Zany hoe miteny amintsika mihitsy zany izy, tsika zany olom-boafidin'Andriamanitra. Tsy hanome rary ny antsika olom-boafidiny fa io Andriamanitra io. Dia io no toan'ilay teny
zay mitarena amin'ny andro amanalina. Raha misy any aminareo tato ato tena mivavaka be ny zavatra nentinao mamam-bavaka dia io ny tsy maintsy tanteraka aminao. Zay mitarena andro amanalina ary moa hitaritrana va izy. 15 lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tanteraka eto androany zany teny zany, ho tanteraka eto androany zany teny zany. Andomboly teka mafy dia mafy any tompoko. Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, satsy zany ve. Halleloia. Ry havanao, ry fiangonana toka eto, ianareo zay ny tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Zao vaovao mahafaly lehibe. Ny Andriamanitra zay ivavahantsika sitipotsika, dia Andriamanitra mihainy vavaka zay ataontsika olona manompo azy. Ary tsy mijanona treo fa Andriamanitra mamaly vavaka, manatanteraka fankatantsika. Amen. Eny, na dia zavatra tena sarotra ary ny angatantsika amin'ny maha-olombelona impossible, tena hoe impossible. Zao vaovao mafaly amin'Andriamanitra possible ny zavatra rehetra, possible ny zavatra rehetra. Mihainy vavaka atsika izy ary mamaly vavaka atsika ary tanterahany zay nangatantsika na zay mirintsika. Amen. Fa tia ny fanontaniana apetrako amintsika rehetra. Atsaiza nefa ny fononao an'io Andriamanitra io sy ny teniny. Atraiza ny fononao an'io Andriamanitra io sy ny teniny. Mino venao fa tena marina be le Jeremia 7:7. Mino venao fa tena marina be le Liko 12:7 sy ny 9. Tena mino ny fahamarinana zany tokoa venao. Raha taka tena mino aho. Tsisy antony hidoroko eto, hitoriko an'izany tenin'Andriamanitra zany, anambarako an'izany. Raha ohatra ka za ihany koa misalasala, mirorosaina na hoe tsy mino an'io Jeremia 7:7 io, na tsy mino an'io Lika 12:7 sy ny 9 io. Tena mino aho. Zany no antony mahatonga isaky isan'andro dia mifomaraina mivavaka. Fomaraina be, mifomaraina amin'ny 2 alina, na mifomaraina amin'ny 3 alina, na mifomaraina amin'ny 4 marina, mifomaraina amin'ny 4. Aninona? Ivavaka. Fa maninona no ifomaraina be tahaka izany ivavaka? Satria misy zavatra materia, misy zavatra tiako ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, tiako ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana izay tandremako, dia mivavaka aho. Satria mino aho fa miaino Andriamanitra dia tonga mivavaka. Iriko anareo mba ino taka. Anisan'ny tantara anankiray tena mampahery ahy, tantaran'ny Estera sy ny vahoaka Jiosy. Voalaza ao amin'ny bokin'ny Estera 4 le tantara. Lava be moa izy ka tsy hita hoe ho vakintsika hito amin'ny écran. Fa nandalo fotoan-tsarotra ny vahoaka Jiosy tamin'ny andron'ny Estera. Satria nisy lalàna navoaka ny mpanjaka, lalàna ho fandringanana ny Jiosy rehetra tao sosana. Zany hoe lalàna manambara fa tsy misy Jiosy azo velomina na dia zaza ray azy tamin'ny andron'ny Estera. Enjana ange zany, mafy ange zany. Tena mainy edi-moanjon'ny Estera sy vahoaka Jiosy. Dia notadiavina ny solution rehetra. Hoe zao natao fa tsisy hevitra, zao natao tsisy hevitra. Inona ary ny azo atao tamin'ny farandrindra? Dia tia ny hevitra zay ny heverina hoe tsara indrindra. Zao hoy Estera. Zao izy andeha eo na mpanjaka, angataka famindrapo amin'ny mpanjaka mba tsy ho tanterahana io didy io. Kanefa zao izy ny problema anankiray lehibe. Tsy misy mahazo miona amin'ny mpanjaka raha tsy efa tondrona amin'ny tembolamena.
dika angama dia hoe raha tsy efa nahazo rendez-vous spécial tamin'ny mpanjaka kanefa za io izy ho Estera 30 andro zay tsy mbola nahazo alalana tamin'ny mpanjaka hoe mahazo miona aminy dia zao ho Estera no ataontsika atso daholo ny vahoaka rehetra eto sosany ny voaka jiosy rehetra andao hivavaka hifadianina 3 andro 3 alina tsy sotro rano tsy enakanina eny hatramin'ireo biby fiompitsika azy dia avy alao hijanona ho apahatra ao tsy sotro rano tsy enakanina fa hivavaka amin'Andriamanitra isika zao ihany koa ho Estera miaraka amin'ny ankizy vaviko hivavaka ato amin'ity lapam-panjakana ity hivavaka amin'Andriamanitra dia ao anatin'ny fotoana anaovantsika ny vavaka io no hidirako makao amin'ny mpanjaka iona mpanjaka angataka famindrapo mba tsy ho tanterana ny didy eny na dia tsy araka ny lalàna azy dia hiditra foana raha ohatra moa ka maty dia zay zany ny anjarako zay ny anjarantsika fa ndia hiditra aho ina moa natoka ny Estera nandefa zay sosikevitra izay satria mino izy fa mihainy vavaka Andriamanitra sady mamaly vavaka amen isika fiako natoka eto tena aporisihana mba tsy rorosaina tsy salasala fa tena ino amin'ny fotsika manontolo fa tena mihainy vavaka Andriamanitra sady mamaly vavaka ary eto dia mampahirana hoe aza mametra an'Andriamanitra zany mihitsy anao io Andriamanitra ivavantsika io ngeka tsy olombelona tahaka atsika ka hoe voafetritra ny zavatra vitana na voafetritra ny zavatra haina zao mihitsy ny teny nataony Jeremia 2:30 2:20 ino zao no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaka zay tsy haiko ataova ny impossible aminareo olombelona hoy Andriamanitra possible amiko foana amen ny zavatra tsy hainareo haiko hatrany hatrany hoy Andriamanitra ka to amin'ny isika hoy ao amin'ny maha-olon'ny Andriamanitra atsika mba tena ino fa mihainy vavaka Andriamanitra ary mamaly vavaka atsika amin'ny fomba magaga zay tsy takatry ny saina dia na tokoa ny tranga raha mbola atao anatin'ny fotoam-pivavaka atao anatin'ny vavaka indrindra ny voaka jiosy rehetra sy ny ankizy vaviny Estera ary Estera dia lasa Estera nandehanakao amin'ny tranon'ny mpanjaka notikely ny lalàna io nge lalàna tamin'izany nge tsy hoe vatin'ny mpanjaka anao dia mahazo manao zay tianao atao fa tsy maintsy manara-dalàna fa zay mandika lalàna miandry azy ny fahafatesana dia nandika lalàna mihitsy Estera satria vonjena io dia lasa izy niditra atao amin'ny tranon'ny mpanjaka tsepitsepitra mihitsy izy Jehovah Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba Andriamanitra ny razanay andeha iona mpanjaka ampio aho manao fakakany anao ahita fiteo masony aho vao niditra Estera raha tokony ho izy na mebaiko mpanjaka hoe sambory io fa mandika lalàna ary antony amin'ny hazo lava mba ho faty kanjo vaovao magaga hoy ny mpanjaka nalainy le tena ry Estera inona tadiavinao fa omeko anao zany inona tadiavinao omeko anao zany dinganiko tantara dia mifiafarany tantara ny van'ny olana lay jiosy no manina ho aringana ho volona iny tsy izay ny zavatra nitranga lasa voatary zareo tena voata fisaorantsika n'Andriamanitra andao hiteka isika amen ka tiako isika fiangonana tsy hipetraka fotsiny hoe manatitra hoe kristianina no hoe mpivavaka ao fiangonana RHEFI Androndrakely tsy mety ampy zay tsy zay ihany koa ny tokony anorenany finoantsika fa atsika isanandro dia tomina mba ino fa mihainy vavaka Andriamanitra sady mamaly vavaka amen ary na inona zavatra mitranga eo lohontsika hoe olana lehibe
aty goavana zavatra fara tena sarotra indrindra dia to amina foantsika tsy rorosaina tsy salasala fa tena ino fa mihainy vavaka Andriamanitra sady mamaly vavaka. Ary na dia amin'izao vaninandro diavitsika zao azy hoe miandoha ny fahoriana eto ambony ty tany ety, miasarotra vitim-piainana mba tsy hatahotra, mba tsy hanahy, mba tsy hitebiteby, fa ino foana fa mihainy vavaka Andriamanitra ary mamaly vavaka. Halleloia, halleloia. Ary fanampy izay raha tsaroanareo fa tamin'ity volana ity dia nitaonanareo aho hoe milaza zavatra telo lehibe irinao mba ho tanterako ny fiainanao. Raha mihitsy hoe ianareo dia reny zavatra telo lehibe nentintsika tamin'Andriamanitra tamin'ity volana ity ho tanteraka zato isan-jato ny fiainanao reny. Amen. Ataoko hoe tsy mbola tanteraka raha izy fandroany possible no tanteraka, possible no tanteraka satria ny Andriamanitsika Andriamanitra mihainy vavaka ary Andriamanitra mamaly vavaka ary amin'ny anarana Jesosy no hijoroko eo masin'Andriamanitra ho tanteraka aminareo are ny nangatanareo, ho tanteraka aminareo ane ny irinareo. Asioteka fara izay mafy tompoko. Jesosy, Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, satsy zany ve tena mampahery be nge misasa taminareo efa niona tamiko. Sasany zao voandroany mihitsy tamin'ny fotoam-pivavahana talohanyity arantsika ity dia nanatona hoe pastera tamin'ilay zavatra anankitelo netsika mambavaka ireny tsy tapitra kory ny herinandro tena mirakla tamiko pastera tanteraka. Amen. Sasa taminareo indray joro vavelombela tamiko ny tantara ny zavatra izay nety teo anatra'Andriamanitra dia hoy aho hoe tena mirakla fa ty anankiray ty impossible natanteraka an'izy kanefa dia tanteraka satria zany ny Andriamanitsika, zany ny Andriamanitsika. Andriamanitra mihainy vavaka sady Andriamanitra mamaly vavaka ary Andriamanitra mahay manome mihoatra no izay angatantsika sy izay everitsika mihitsy aza izy. Amen, amen. Mino fa zao ny fotoana anatanteran'Andriamanitra ilay voalaza ato boky ny Koritianina hoe zay tsy mbola hitanomasinao, tsy mbola reny sofinao, tsy mbola nitaom-ponao, tsy nanaovanao demanty tamin'Andriamanitra kory azy, efa vomana nan-danitrany omen'Andriamanitra anao ho tanteraka izay manao mainina mafy be. Halleluia, halleluia, amen. Dia nametraka fanontaniana moa hoe atraiza moa zany zao ny tena finoanao an'Andriamanitra sy ny finoanao ny tenin'Andriamanitra, indrindra reo voalaza hoe Jeremia 3:17 ary Luka 12:7 sy ny 9. Nametraka izay fanontaniana izay mantsy satria ny hitako ary ny hitako ankehitriny, ny hitako anatin'ity baiboly ity be dia be mihitsy ny olona no tsy mety tena manana finoana loatra an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, tsy tena manana finoana loatra ny voasoratra ao anatin'ity baiboly ity. Saika isan'andro dia misalasala foana izy, mirorosaina foana izy. Tsy vitsy ny olona no manana fiainana tahaka izany. Zanak'Israely moa zany dia tena vavolombelona hoe tena izay mihitsy ny toetrany, mirorosaina, misalasala, tsy tena mino an'Andriamanitra, tsy tena matoky an'Andriamanitra, tsy misy izay lazain'Andriamanitra akory. Nefa ke zanak'Israely tsy indray mandeha na indroa na intelo fa efa imbe dia be no nahita asa lehibe nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainany. Na dia ny namonjen'Andriamanitra azy niala tao Egypta azy dia hita mihitsy hoe impossible ny afaka azy tao Egypta satria raha sitrapon'ny Farao dia andevo mandrakizay ny zanak'Israely. Poroforo zany efa notsarain'Andriamanitra ny Egyptianina, ny rano rehetra tao Egypta nataon'Andriamanitra vadika rà
tsy azo sotroana, maty avokoa ny biby rehetra atao anaty rano, fa tsy niontsina mihitsy farao. Tsy ho afaka eo an-tanako izany ny zanak'Israely zay ny tao anatin'ny saina. Efa nisy karazana loza be dia be nentin'Andriamanitra ny itsarana ny Egiptiana ray manontolo, fa tena tsy namotsitra mihitsy ny Egiptiana, fa ny fihin'ny foana ny zanak'Israely. Etiko milaza hoe raha ny sitrapon'ny Egiptiana tsy ho afaka teo an-tanan'ny Egiptiana mihitsy zanak'Israely. Kanefa tamin'ny ora farany na neo asa lehibe tsy misy tozany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Pasika, na neo asa lehibe tsy misy tozany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Pasika, ary vokatr'io asa lehibe nataon'Andriamanitra io dia tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely foana ny Egiptiana hoe miala teto ary ianareo, mandeha ihany ianareo, miala amin'ny taninay, mandeha ihany amin'ny izay tianareo andehanana any, mandeha ihany manompo an'i Jehovan-Andriamanitra reo any, fa maty izahay. Hitany masony zanak'Israely tsara zany asa lehibe sy magaga nataon'Andriamanitra zany. Hitany fa dia nrisy mampalahelo fa tsy mety ena mitombona ao amin'ny finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Akoatra zany rehetrarehetra zany tsy indray mandeha na indro na intelo, fa tena mpandehanana makany amin'ilay tany tondradroa sy tantely, dia karazana fahagagana re olona zao ny tranga izao nataon'Andriamanitra io, hitany maso zanak'Israely, fa dia zay tsy mety ena mitombona amin'ny finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ry zareo. Ohatra, ranomasina mena, ranomasina mena, raha vao nahitan'izany zanak'Israely dia tena nivarahotsana hoe ny Egiptiana vato afara manetsika atsika, eo anoloana manakana ranomasina mena, aiza ny tany ale, aiza ny tany ombany. Niany nataony sisa dia nanometsy na Mosesy, diso laly anao ro Mosesy, tsy mety nataonao ro Mosesy, nananananananana tabataba Mosesy teo. Fa Mosesy moa lehilahin'Andriamanitra, tena mino an'Andriamanitra dia nampahery. Aza matahotra anareo aza matahotra anareo, fa ny Egiptiana izay hitanareo anio tsy ho hitanareo tsy ho mandrakizay. Aza matahotra anareo, taoriana an'izay namebaiko amin'ny Mosesy Andriamanitra, re Mosesy nosy foana, ary ianao kosa ry Mosesy mandihana miazaka za manatona ny ranomasina mena miaraka amin'ilay tianao, fa sarao ny rano. Maninona no mbola asiana mandroso foana ny zanak'Israely? Maninona? Satria efa fantatr'Andriamanitra ny tokony ataony, efa hain'Andriamanitra ny tokony ataony, satria Andriamanitra magaga izy, Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy, ka na zavaboary no arian'Andriamanitra ary tsy masaka anazy rehefa naoetsika izy. Amenna. Dia hitany maso zanak'Israely io le ranomasina midadasika tonga tany maina. Hitany maso zanak'Israely reo le Egiptiana be dia be nanesika vato afara no levonin'Andriamanitra tao anatin'ny ranomasina mena. Kanefa indrisy tena mampalahelo fa tsy mety ena mitombona ny finoana izy ireo an'Andriamanitra sy ny teniny nataon'Andriamanitra. Saika isan'andro dia mirorosaina foana ny zanak'Israely. Ry havanao, aza mba isan'ny olona tahaka izany isika tonga eto. Raiso fananaranao atsika ny tantara zay no tantarako taminareo teo mikasika amin'ny zanak'Israely. Fa itsika rehetra tena mpahiresina, tena hiatanina, manana finoana fa misy Andriamanitra, manana finoana fa marina ary tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Manana finoana fa mihaino vavaka Andriamanitra, ary manana finoana fa mamaly vavaka Andriamanitra. Androany tsofoko rano ianareo zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Estera sy voaka jiosy ho ataon'Andriamanitra aminareo. Ary raha misy zavatra nentinareo tamin'ny Andriamanitra tamin'ity volana ity, zavatra telo araka nambarako taminareo reny, amin'ny anara Jesosy ho tanteraka aminareo any reny, ho tanteraka amin'izay mino any reny. Halleloja. Ka tsy le olona jiro vavolo-mela teo ihany no merika an'indray fahasoavana, na le olona tantarako taminareo teo ihany no merika an'indray fahasoavana, fa atsika jiaby, atsika rehetra tompoko. Zay rehetra midy angatahako hiteka mafy be izy. Raha mbola misy mafy noho izany no tiako dia ataovy ihany.
amena dia fa ity misy torohevitra omeko atsika rehetra io moa sonjy ray loasa ka tsy loatran'izay amarara ho ny fiteny malagasy dia hoy aho hoe satria misy eto dia tahaka zanak'Israely mihitsy ny fiainana na dia efa nahita zavatra lehibe sy magaga aza izy tato na dia efa nanehoan'Andriamanitra fagagana aza ny fiainana tamin'ny alala zao fotoam-pivavahana zao tamin'ny alala zao asan'Andriamanitra zao dia mbola misy foana ny tsy tena mino an'Andriamanitra tsy tena mino ny tenin'Andriamanitra ary ny amin'ity teny voasoratra ato dia mirorosaina foana izy misy olona tak'izany eto profon'izany maninona moa ny olona tsy manao mpahafoloka reny nefa voasoratra ato anaty baiboly ity maninona ny olona tsy manao mpahafoloka reny kanefa ny mpanompon'ny Andriamanitra efa manazava fa tena lakile mpitahiana ho antsika ry izy indrindra fa amin'izao vanandro farany zao amin'izao fiandohan'ny fahoriany zao dia lakile mpitahiana ho antsika ly izy kanefa maninona tsy manao le olona tsy manao izy satria tsy tena mino loatra an'Andriamanitra tsy tena mino loatra ny tenin'Andriamanitra tsy tena mino loatra ny voasoratra ato anaty baiboly ity dia inona zany torohevitra omeko anareo manaova fifonana sy fibebahana amin'Andriamanitra ianao fa nanao diso tamin'Andriamanitra manaova fifonana sy fibebahana tamin'Andriamanitra ianao fa nanao diso tamin'Andriamanitra faharoa ao anatin'izao fotoam-pivavahana ataontsika izao eny na dia efa vita ary ty fotoam-pivavahana ity fa ny tokantranonao any dia livreo ny tenanao zany hoe roa le fanaratsy mitondra tsy finoana mampirorosaina mampisalasala roa izany ny fanaratsy ake tsy karazany ray na roa na telo fa karazany be dia be efa hitantsika izao anatyity baiboly ity ato amin'ny liko toko 7 dia misy an'ilay fanaratsy nambaran'i Jesosy hoe fanahy mafarofy liko toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 11 tsy vakiana moa le teny misy ilay antsoina hoe fanahy mafarofy inona ny asa manavanana anjany fanahy mafarofy zany ny mitondra retina ny mitondra fanantainana ny mitondra retina sarotra sitranina ka na dia efa manatona dokotera mpitsabo maibe azy anao dia tsy hita le dokotera tsy hita le mpitsabo maibe ny fanafody anasitranana anao satria tsy aretina tsotra toy ny aretina rehetra le izy fa fanahy ratsy fanahy mafarofy no mitondra le aretina misy karazana fanahy ratsy tahaka izany dia misy ihany koa fanahy ratsy karazan'ilay tao hoe mpitondra gidigidram-panambadiana mpitondra korotana fanambadiana dia itsapoziny tapoka be dia tsy fanaraka eo ny mpivady dia fanao teny marary eo dia amin'ny farany dia hoe aleo saraka tsy manino dia hoe saraka misy karazana fanaratsy ohatr'izay mihitsy misiona dia misy karazana fanaratsy le nambarako teo hoe mpampirorosaina mpampisalasala mitaonanao mba tsy ino an'Andriamanitra sy tenin'Andriamanitra na dia pino ary ianao na dia pino efa vita batisa ary ianao zay fanaratsy zay zay lay nanafika ny Adama sy Eva tamin'izany fotoana izany i Adama sy Eva tongavany io fanaratsy io zay karazan'le mpampisalasala mpampirorosaina mpitondra tsy finoana no tongavany tao amin'ny Saedena dia rehefa tonga tao amin'ny Saedena reto fanaratsy reto dia hainy tsara mihitsy ny nanodikodin-dresaka na milivily ny tenin'Andriamanitra dia tamin'ny farany tonga dia tsy nino an'Andriamanitra sy ny heriny intsony Eva ary nifindra tany amin'ny Adama ihany koa zay tsy finoana an'Andriamanitra sy ny heriny zay tsy nino intsony ny teny nataon'Andriamanitra Eva ary nifindra tany amin'ny Adama ihany koa zay tsy finoana zay fa ina zava-nisy vita ny Adama sy Eva ny joro hoe tsy mino anao zay Andriamanitra tsy mino zay nolazainao zay tsy mahatoky ny teninao zahay fa ny teniny ty tena marina tenin'ilay devoly io
ka ny devoly ange tamin'izany tsy hoe nampiseho endrika hoe ratsy be hoe miana maso na misy tandroka hafahafa na misy rambony hafahafa tsy izay fa tena mba niendrika tsara e dia iny ny azy no ninony iny teniny iny no ninony na alahelo ny Andriamanitra tamin'izany e tena alahelo faratapony zay natokany Andriamanitra nanapa-kevitra hoe atotoko amin'reto olombelon-dreto ny ozina atotoko amin'ity tany honenany ity ny ozina atotoko amin'ity tany amialomanteny ity ny ozina satria nalahelo loatra Andriamanitra dia izay fanaratsy a nanafika ny Adama sy Eva zay io fanaratsy mbola manafika ny kristianina mandrika ankehitriny io mbola manafika mivoaka n'Andriamanitra mandrika ankehitriny io toka izy mba atokantsika isalasala irorosaina mba atokantsika tsy tena ino n'Andriamanitra tsy tena ino ny teny voasoratra ao anatyity baiboly ity dia izay matoka amin'ny teny hoe ankoatran'ilay fifonana sy fibebahana ataonao androany satria tsy tena manana finoana an'Andriamanitra sy ny teny ianao ankoatran'izay mila roahanao io fanaratsy io hiala ratsy be nge rehefa malala zany hoe mpino kristianina ianao olon'Andriamanitra ianao kanefa dia manaka ankehitriny dia mbola mirorosaina foana mbola misalasala foana tsy tena matoky an'Andriamanitra tsy tena matoky ny teny voalaza ao anaty baiboly ity ratsy be nge zany ry havany ary hatramin'ny roviana no iaina ny fiaina tahaka izany ianao amin'izao vaninandro zao mihitsy no tokony hijoroantsika hoe Andriamanitra marina fa enjany ity fiainana ity tena enjany ity fiainana ity tsy miamora ity fiainana ity miamafy ity fiainana ity amin'izao tokony hijoroanao hoe Andriamanitra matoky anao aho matoky ny teninao aho ary vonina katoanao aho vonina kato ny teninao aho amin'izao vaninandro zao no tokony hanehoantsika zany fa tsy amin'izao vaninandro zao ndray ianao no irorosaina na hoe isalasala perta ianao hitovy amin'ny jetilisa ihany ianao hitovy amin'ny olon'izao tontolo izao ihany ianao zay mahazo azy ireny no azo anao ka hoy aho hoe andaontsika rehetra androany hiaraka anao vavaka fifonana hiaraka anao vavaka fibebahana ny amin'ny fisalasalana firoroana saina ny amin'ny tsy finoana nisy teo amin'ny fiainantsika zay voalohany faharoa andaontsika hijoro teny vavaka anohatra ny devoly io androko ny devoly io tsy misy devoly tsy resy ry havana tsy misy devoly tsy resy zany efa taona maro no nanompoka an'Andriamanitra fa tsy misy devoly tsy resy na dia miseho enjana izy tsy maintsy resy raha resy no karazana devoly sasany ty devoly mpitondra tsy finoana mpampirosaina ety ihany koa possible resy androany tsy maintsy resy androany itsoro vavolombelona aminareo ingahy efa ntataraiky tety any izy ity ndre mandeha teto falina toko tany amin'ny valoralina tany nisy fianakaviana maromaro ngamba ny enina safito tondra zazavavy anankiray zay mikikikika nampahorian'ny devoly tonga teto dia raha fahazahoako azy zany fahazahoako azy araky ny eritreritro dia azo nahody fity izy io satria tao anaty fotoana ivavahanay eny tantarany fianakaviany moa dia namaky an'io zazavavy io dia ivoaka ny trano ary tsy sarotra tazomina mihitsy izy ao tranony ao fa ndeha ho any tamatavy amin'iny alina inony izy dia rehefa toka teto ihany koa dia mbola zay ny tenina avelao andeha fa ho any tamatavy zahay dia tazomina otrao ny tanana rehefa miforsaina sotonona ny tanana vahana misy sarina tovolahy tao anatin'ny tanana io dia fantatra zany hoe itovolahy io mipetraka ny tamatavy dia rehefa nataonay mivavaka fanafana ho an'io tovavy io dia tena naseho le devoly hoe tena enjany zahay tsy nanaiky ny ala mihitsy izy tsy nanaiky ny ala ny fampitolomana teo foana ilay vehivavy le fianakaviana amin'izany etsa eo enjana nge zany fa ela ny ela tsy mbola sasaka ny alina isaoran'Andriamanitra fa tonga dia ho le devoly resy zahay dia ny ala
Alleloia. Dia natory tsara le tovavy zay fa andro maromaro no tsy natory. Dia teo ny ray aman-dreny ny fianakaviany dia nijery azy. Tena misaotra pastera. Tena nijanika ty zanaka ity pastera e. Efa tsy tany antsonga izy anaovana azy. Tena afaka izy io. Dia natory tsara. Maraina izy reny zareo ny andeha nody. Ary dia za fianakaviana pastera ato amintsika mantsy zareo reo. Dia nyresako nantaniako le pastera. Afaka izy. Tena afaka malaka ankehitriny tsy hiverina tamin'intsony le fanaratsy. Ka hoy aho hoe tsy misy fanaratsy resy. Amen. Zao mpanompon'Andriamanitra tena mino voasoratra. Inona voasoratra? Hébreu 4:7 ry teknisiana sokafika angely izy vovakitsika. Hébreu 4:7 koa satria manana no famandrany zaza dia manandray izany koa Jesosy mba andringanany amin'ny fahafatesana le manana ny hery fahafatesana dia ny devoly. Zany hoe Jesosy zany ny programa tety ambony tany dia hoe anolotra ny aina, anolotra ny tenany ho voloana ombony azy fijaliana. Satria araka programan'Andriamanitra avy any an-danitra dia hoe amin'ny alala fahafatesany Jesosy eo ambony azy fijaliana no entina mandringana sy mandresy ny hery rehetra ananany devoly na inona karazana. Dia mino ny teny io hoe efa maty Jesosy. Dikany efa voarigana ihany koa zany ny devoly. Za zao zany raha andeha hiady amin'ny devoly, hiady amin'ny devoly efa voarigana, hiady amin'ny devoly efa resy. No zany na dia miseho milay azy izy, miseho mafilo aza izy, ny fantatro tsy maintsy resy. Tsy maintsy resy. Amen. Satria efa teka ianao dia atao mafy be. Dia akoatran'izay ihany koa mino voalaza liko 10 andy 7 ry teknisiana sokafy kely ihany koa le izy liko 10 andy 7. Ahoana Jesosy indro efa nomeko fahefana anitsaka mianarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra nana fahavalo ianareo. Ny menarana, ny mainka, zay tandidiny fanaratsy dia voasoratra hoe efa nomena antsika fahefana mandresy zany. Dia io moa voasoratra hoe ny hery rehetra, izay rehetra mety hery zany na hery rino na hery rinona anana fahavalo dia efa nomena antsika fahefana mandresy an'izany. Za zao zany tena mino an'izany aho. Amen. Dikany tsy misy devoly tsy resy zany ry havana. Ka raha ity fanapampirorosany ity io no nanandevanao ataona maro dia mijaly ny fonao, mijaly ny sainao. Tsy mety tena mino an'Andriamanitra anao hatramin'izay, tsy mety tena matoky ny tenin'Andriamanitra anao hatramin'izay. Misy fanentana eto anao mpafolo-karentsika dia enonao mangasiaso anatinao hoe Andriamanitra za ty tena tsy mety mino an'izay teny zay dia zay matoka tsy manao mpafolo-karena. Dia tena miady ny sainao, tena miady ny sainao. Dia lasa mitady verset hafa ianao hoe aiza raha misy verset lazako fa tsy maninona tsy manao mpafolo-karena azy. Aiza raha hitako an'izany ay henoko tamin'ny radio, henoko tamin'ny tele fa ohatr' zao. Dia inona ianao anorenana ny finoanao. Mampijaly ange zany mampijaly sany ange zany, mampijaly fo ange zany androany zay fanaratsy namatra anareo zay oroantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao androaka, zao ihany koa androaka, tsy maintsy resy zany ry havana, tsy maintsy resy. Raha misy kristianina navoaka an'Andriamanitra, manana finoana an'Andriamanitra, manana finoana ny tenin'Andriamanitra, indrindra fa ny teny voasoratra ao anatin'ity baiboly ity, engany ka nzato sanjato amintsika rehetra. Atavamenina mafy be, atavamenina mafy be, andamboly hiteka faran'izay mafy tompoko. Alleluia. Amen. Iverenako ilay Jeremia 7:7 sy ny Luka 9:20 sy 7. Ny Andriamanitra ivavahantsika, ny Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra mihaino vavaka, ary Andriamanitra mamaly vavaka. Ambon'izany araka ny voalaza ao amin'ny Efesianao 3:20 fa izy dia Andriamanitra
mahay manome antsika zavatra mihoatra no izay nangatantsika sy izay no everitsika. Io voasoratra io, ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra, mihoatra lavitra, mihoatra lavitra be noho izay rehetra nangatantsika na everitsika. Zany no Andriamanitra evavantsika io ry havana. Manana tombo lehibe nge tsika mino an'Andriamanitra. Manana tombo lehibe tsika matoky tenin'Andriamanitra. Halleluia, halleluia. Ry havana, ho fisaorantsika an'Andriamanitra satria mihaino vavaka izy, mamaly vavaka dia andao mbola hitehaka andray mandeha antsika. Ary farany tena mahafinaritra be an'Andriamanitra nge ry havana, tena plaisir an'Andriamanitra zany hoe mihaino ny vavaka ataontsika sady mamaly vavaka atsika. Tena tiany be mihitsy zany, tena tiany be, tena tiany e. Tsy haiko zay fomba andreseko lahatra anareo fa tena tiany be. Fa asakasakao zay mbola irorosaina foana mandrika ankehitriny, asakasakao zay mbola isalasala, asakasakao zay tena mifikifito hoe tompo tena tsy afaka, tena tsy mahay mino anao mihitsy, tsy mahay mino ny teninao, asakasaka reo zay tratran'izany. Kanefa mona izany ary amam-panompon'Andriamanitra dia hivavako anareo mba hamindra fo Andriamanitra, dia hivavako anareo aho mba ho afahan'Andriamanitra amin'ny alalana vavaka ataoko ianareo mba hiala le fanahy nanao ataka any Damaseva, mba hiala eo amin'ny fiainanao, hiala amin'izay zavatra ataonao. Amen. Dia hivavaka tsika rehefa avy eo mikasiny amin'ireo zavatra telo lehibe zay nanentanako anareo hoe inavy le izy tamin'ity volana ity, mba hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra, hoentsika am-bavaka, dia namototra teny aho hoe ho atao tompo tanteraka ireny. Dia hivavaka isika angataka famindram-po, angataka famelan-keloka, tena hoe hibebaka, dia aveo roantsika ny devoly, dia lasa mindray ianao, dia ho azonao ny nangatanao. Ena dia androany any aza amin'Andriamanitra mahagaga azy possible ho tanteraka aminao ny nangatanao, ho tanteraka aminao ny herinao. Andao mbola hitehaka ihany tompoko. Halleluia. Zao ary ndao tsika hivavaka, eo mpipetrana ihany tsika ny vavaka, dia apetra amin'ny fonao tananao, tena hivavaka fotsika rehetra mihitsy, anao fifonana, anao fibebahana no ianao ny rorosaina foana hatramin'izay, tsy natoky an'Andriamanitra sy ny teniny. Anao fifonana ho ary anao fibebahana, ary mivavaka amin'ny fonao rehetra. Aza mierikerika kory anao tototika mijery ny hafa mivavaka, fa andreto ho zato ny androandroany, vonjeny fanahinao, vonjeny fanahinao, andao anao fifonana ho andao anao fibebahana. Afa-po tamin'izay vavaka fifonana sy fibebahana izay ianao, dia roanao ny devoly, le mampirorosainy roanao. Dia rehefa avy eo moa andray ny andraikitro aho hivavako anareo. Tonga zany dia vavaka tsika rehetra, samy vavaka izy. Samy vavaka izy. Tena sokafa vavanao e, zany fifonana zany nge ka tena tsy atao kilalao na kitoto fa tena hoe fanenenana avy ao anaty mihitsy no entinao amin'Andriamanitra e. Zany fibebahana zany nge ka fanapa-kevitra hoe tsy ho any antsimitsona fa ho any avaratra e. Manaova vavaka fifonana fibebahana ianao, no ianao salasala sy ny rorosaina, tsy tena nino an'Andriamanitra ianao hatramin'izay, tsy natoky ny tenin'Andriamanitra ianao hatramin'izay. Samy mivavaka izy, samy mivavaka izy, samy mivavaka tsika rehetra tompoko. Halleluia, halleluia. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao tompo. Lehibe mifamindram-ponao aminay rehetra, tafiditra anaty zany ny mpanomponao. Lehibe mifamindram-ponao amin'ity fiangonana ity, tafiditra anaty zany ny mpanomponao.
amen. Mamela ny eloka ianao noho ny fisalasalana firorosaina nisy teo fiainanay. Tompo, mifona aminao zahay ka mamela eloka, mifona aminao zahay ary mibebaka ka viala eloka. Halleluja, halleluja, halleluja. Roy avy hatrany devoly azy le mpampirorosaina, le mpampisalasala. Roy avy hatrany asavy mandeha, asavy miala. Roy avy hatrany asavy mandeha, asavy miala. Ailio, ailio, ailio. Resinao io, resinao io, resinao io, resinao io, resinao io. Resinao io ry havana, resy io e, resy io. Amen, 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 amen. Halleluja, 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 halleluja. Orla izy hatray atrako mandrakizay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Anao zavatra lehibe amin'ity fiangonana ty Andriamanitra. Mandrafo ianao, mandrafo ianao. Ary amin'ny alan'izao vavaka ataoko izao, misy fanafana lehibe ho ataonao eto, misy fanafana lehibe ho ataonao eto. Halleluja, halleluja, halleluja. Nandawana welaharaikyo saudeteu tiau maniria kina tratranam saudeteu tiau Tita miau sajumala rasulita naku Tita miau sajumala Avertsika, nandao anao ela ao raiky io. Nandaoanao ela raiky io. Sao deteu tiau maniria kina trajana. Ajakan tananao. Kita miau katumala lora sunita naku. Kita miau katumala dia mangina dahotsika rehetra ho anareo ny tokantrano ianko dia aoka iomana andray ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko. Apetrao eo amin'ny fonao tananao ary minoa fa tahaka ny enon'Andriamanitra ny vavako misesy rehefa nanao fifonana nanao ho an'ny zanak'Israely izy, nanao fanelanelana tamin'Andriamanitra sy zanak'Israely izy, dia tahak'izany ihany koa no hoenon'Andriamanitra ny vavaka izay ataoko ho anareo. Andriamanitra, rila izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay mandrakizay. Mivavaka aminao aho mamindra-fo amin'izao fiangonana rehetrarehetra izao ianao. Eny hatramin'ireo olona izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao ny tokantrano misy azy ihany.
mamindrafo ianao, mamindrafo ianao. Marina fandrorosaina foana hizatra amin'izay ny olonao zany tahaka zanak'Israely mihitsy, fa mamindrafo ianao noho ny amin'ny Jesosy zay maty teo ambony hazo fijaliana, noho ny amin'ny Jesosy zay efa nalatsa-dra teo ambony hazo fijaliana, noho ny amin'ny Jesosy zay efa nalevina ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Mamindrafo ianao, tena mamindrafo ianao. Ary amin'ity androandroany ity avy alao ny heliko tsiraray avy, avy alao ny fatosoany, ka sasao amin'ny ranao izy Jesosy eo, diovy amin'ny ranao izy Jesosy eo. Atsangano teo ny olona tsy mbola nanota taminao mihitsy ny mpino rehetra amin'ity fiangonana ity, zay rehetra tonga eto. Andriamanitra miaino ahy any an-danitra ianao ary ho ataonao tokoa izany. Ary androany rehefa na tsy finoana fa na mampirorosaina matonga ny olona tsy matoka tenin'Andriamanitra, madidy anareo aho, mivoa, mivoa, lasa mandeha, lasa mandeha, zao dia zao ihany, lasa mandeha. Miala amin'reto olonreto ny fanampampirorosaina, le mamaritra ny fanahin'ny olona mba tonga ny olona tsy hino an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miafatra indray mandeha izany fanahy ratsy izany dia mivoaka. Miafatra indray mandeha amin'ny fiamahery dia mivoaka. Mandehana malaky. Tsy misy ato mbola hipetrahanao amin'reto olonreto, satria efa fanahy voaringana ianao tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy. Ary efa resy ianao tamin'ny alalan'izao fahefana nomena zao, ka dia miala, 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 miala amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary efa afaka amin'ity fiangonana ity ny ran'i Jesosy Kristy, ka ho afaka izy, ho afaka ny rehetra. Ko raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao tokoa anie. Lasa ny tantara teo aloha, ny tantarany tsy finoana lasa tonga olona vaovao ty reto fiangonana reto, lasa olona manam-pinoana be. Amen, amen, amen. Misaotra Andriamanitra. Ary ny vavaka aminao aho tanterao amin'ity volana diavina ity, ny nangatahana. Misy zavatra telo nasaiko nangatahany fiangonana, tanterao zany androany, efao zany androany. Aseho fa ianao ny olona Andriamanitra mihany vavaka sady mamaly vavaka, ary Andriamanitra mpanao fagagana, tanterao zany androany. Misaotra Tompo, misaotra, 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 misaotra. Halleluia, amen. Fisaoratsen'Andriamanitra dia andao hiteka faran'izay mafika Tompo. Raha mbola misy mafinao zany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy mahery, mahagaga, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Mena tompony voninahitra. Ianareo izay narary, sitrana ianareo. Ny nangatanareo ho tanteran'Andriamanitra aminareo. Ny fiainantsika rehetra taona 2020, 2022, fiaina spécial. Ho tanteraka amin'izay manao main zany. Dia hivavaka amarana ny fotoana zany tsika, dia akimpimasika tompoko. Mbola misaotra sy maneho voninahitra anao ohatrany hatrany zahay ny amin'ny fitahinao manokana ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androany ity. Misaotra, sitrakao ny nanambarako ny teninao teo, ka dia voavela heloka amin'ny fiangonana ary afaka ianko izy. Tonga olona manana finoana sy fatokinanao zahay, ary hitany voninahitrao amin'izao andro nay sisy izao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.